Androany fahaenina ny volana septambra 2024 dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy horetan-drendanitra ho fantatry ny mpiray-tanindrazana rehetra ny votoatin'ny veloranon'ny mpanohitra. Veloranon'ny mpanohitra izay efa vita sony tamin'ny faha 20 volana Jona nandritry ny fionamben'ny mpanohitra natao teto Antananarivo kanefa kosa nateven'ireo mpanao sony mpiray-tanindrazana hafa nitondra anjara biriky tamin'ny fanatevenana io veloranon'ny mpanohitra io. Natolotray tamin'ny fomba ofisialy androany izany veloranon'ny mpanohitra izany ahitantsika ahitan'ny malagasy ny hevitry ny fanoherana, ny hevitry ny mpanohitra ahafahana manorina fanoherana manana maizy azy tsy handisy fanantenana intsony ny malagasy. Zay dia milaza ho retan-drendanitra fa ny mpanohitra dia miray feo nanao sonia an'io velorano io ary mifanaiky fa hitondra anjara biriky amin'ny fanarenana ny firenena, mifanaiky fa hanaja izay rehetra ny fanarahana sy ny sonia atao hanaja ny teny nomena, mifanaiky indrindrindrindra fanova ny fomba mampanao politika eto Madagasikara. Tokony hazava tsara fa firenena iombonany ity misy ny mpitondra sy ny mpombazy ary misy zahay mpanohitra sy ny malagasy miaraka aminay te hitondra ny anjara biriky ny amin'ny fanarenana ny firenena. Zay le ataonay hoe vondrokely roa miavaka tsara eto amin'ny firenena. Oka tsy ho fitapitahana intsony ny malagasy fa ny mpitondra sy ny mpombazy dia mitondra roa tsaraitsika malagasy amin'ny fomba hitondran'ny firenentsika, mahomby sa tsy mahomby, ary izay mpanohitra kosa mitondra ny anjara birikinay manao ny fanakanana miaraka amin'ny tolo-kevitra sy ny fomba fijerinay ny tokony tantanana sy hanarenana ary hampandrosoana anty tandrazana raha manana ity.